Tamin'ny farany dia niresaka ny fomba hanatanterahana laminasan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny firenen'i Israely. Angamba ny sasany aminareo efa mahafantatra hoe rava ny firenen'i Israely tamin'ny taona 70 AD, ary efa ho 710 taona izy ireo nisy amin'ny maha-firenena tsy manana tany azy. Tamin'ny farany anefa dia nanomboka naverina tamin'izy ireo ny tanin'izy ireo, ary tamin'ny 710 dia naorina indray ho firenena mahaleo teny Israely, ary nikena ihany koa ho mpikambana ao amin'ny firenena mikambana. Nipoitra tampoka indray mandeha indray io firenena izay efa nanjavona nandritra ny efa ho 2000 taona io. Efa nisy talohan'izay ny firenena Israely, saingy rava izany nandritra ny 710 taona teo eo, ary naorina indray noho ny avy eo. Zavatra tena mahatalanjona tokoa ny tranga teto amin'izao tontolo izao izany, ary trangan-javatra misy dikany lalina dia lalina tokoa. Mieritreritra ny olona fa mahazatra izany hoe firenena rava izany nefa lasa misy indray avy eo, ary mety hevitra izy ireo fa mety hitranga ny zavatra toy izany. Nefa raha mandinika izany ara-baiboly isika dia hitantsika fa trangan-javatra goavana tokoa izany, ary misy dikany farany izay manan-danja mihitsy. Na izany aza nefa dia toa tsy miraharaha akory izay zava-misy marina izay ny olona. Anio ary amin'ny alalan'ny baiboly no hijerentsika ny firenen'i Israely any afovoany antsinanana na Moyen-Orient, firenena iray izay nisarika ny sain'izao tontolo izao, ary hodininintsika ny antony namerenana amin'ny laoniny indray io firenena io, sy ny antony isian'ny fifamaliana be momba io firenena io. Nahoana no maro ireo ady mitranga izay mahavoarohirohy io firenena io? Ny baiboly no raisintsika ho fototra amin'ny fikarohana ny antony izany. Ho hitantsika fa raha ny amin'izao tontolo izao dia midika izany fa manakaiky ny farany, ary mihamanatona ny andro izay hiverenan'i Jesosy eto amin'izao tontolo izao. Nozanan'i Japon nandritra ny 70 taona Korea, ka rava ilay firenena nantsoina hoe Repoblikan'i Korea. 70 taona taorian'izay anefa dia naverina amin'ny laoniny ka niorina indray ho firenena mahaleo teny Korea. Marina koa fa nisy vanim-potoana ireo firenen-kafa any amin'ny faritra Azia Atsimo Atsinanana dia teo ambany fanapahan'ny firenena tahaka ny Portugal, France ary Angleterre. Nefa lasa nahaleo tena ihany koa izy ireny noho ny taty aoriana. Fa ankoatran'i Israely aloha dia tsy misy ohatra hafa hoe firenena iray rava ary ireo olona tao niparitaka manerana an'izao tontolo izao nandritra ny efa ho 2000 taona. Nefa taorian'izany fotoana izany dia niverina any amin'ny taniny indray izy ireo. Raha ny momba ny Israely dia tsy maro ireo Israelita nitoetra nonona tany amin'io tany io. Ny ankamaroan'izy ireo mantsy dia nielipatrana manerana izao tontolo izao. Lasa nkobabo izy ireo ary nonona tany an-tanin'ny vahiny. Lasa fananan'olon-kafa ny tanin'izy ireo, ary ny olona kosa niparitaka manerana izao tontolo izao. Dia nitoy nandritra ny 710 taona tsy latsaka eo eo izany toetra raha izany. Niverina indray anefa ireo olona ireo, ary nanorina firenena mahaleo teny indray mandeha indray. Tsy mbola nisy mihitsy firenen-kafa nitrangan'ny toy izany. Rehefa mandinika amin'ny baiboly isika anio dia ho jerentsika ny fomba iorenana izany trangan-javatra izany amin'ny baiboly, sy ny fomba nahatanterahany laminasan'Andriamanitra izay noraketina ny soratra fahiny elabe, tokotokony ho 2000 na 3000 taona lasa izay, ka hitohizan'ny fahatanterahany izany tsara mihitsy arak'izay voalaza ao amin'ny baiboly. Hijery ny sasany amin'ireny trangan-javatra ireny amin'ny alalan'ny baiboly isika. Andeha ary isika izao hijery ny baiboly. Jeremia 30, ao amin'ny testamenta taloha izany. Jeremia 30, ho vakiako manomboka eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 7. Izao no teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehova. Izao no lazain'i Jehovah Andriamanitra Israely: sorato ho anao ao amin'ny boky ny teny rehetra izay efa nilazaiko taminao. Fa jereo, avy ireo andro izay ampidiko ireo oloko dia ny Israely sy ny Joda avy amin'ny fahababony, hoy Jehova. Dia ampody azy ireo ho amin'ny tany izay efa nomeko ireo razany ka ho azy ireo izany. 520 na 520 taona lasa izay no niraketana ny soratra io bokin'i Jeremia io. Izany hoe
ela be talohan'ny nahaterahan'i Jesosy ny niraketana azy, 500 na 600 taona talohan'izay. Ela be tokoa izay no nanaovany io faminaniana io, ary izany dia talohany nanam-paritahana ny Israelita manerana izao tontolo izao, ary talohany nakana azy ireo ho babo. Maro amin'ireo soratra masina amin'ny bokin'i Jeremia no avy amin'ny nahababon'ny Israelita tany Babilôna. Misy dikany roa nefa ambadika izany. Samborina ary naparitaka maneran'izao tontolo izao ny Israelita, nefa milaza ireo tenin'ny faminanian'ireo fa hisy fotoana hamerenana azy ireo amin'ny laoniny sy hodian'izy ireo any amin'ny taniny. Raha mijery ny andinin'ny faharoa ianao eto, dia voalaza hoe izao no nolazain'i Jehovahandriamanitra Israely: sorato anao ao amin'ny boky ny teny rehetra izay efa nolazaiko taminao. Nisoratana tamin'izany fomba izany ireo teny ao amin'ny Baiboly. Nampahafantatra ireo zavatra ireo tamin'ny Jeremia mpaminany Andriamanitra, ary nilaza taminy mba hanoratra ao amin'ny boky ireo trangan-javatra izay ho avy taty aoriana. Ireo teny nosoratany tamin'izany fotoana izany no mandrafitra ny bokin'i Jeremia ankehitriny. Noho izany, rehefa mamaky ny bokin'i Jeremia isika ankehitriny, dia hitantsika hoe tena marina tokoa ve ny tenin'Andriamanitra, ary tanteraka arak'izany fomba izany tokoa ve ireo trangan-javatra ambara ao. Andininy fahatelo. Fa jereo, avy ireo andro izay ampidiko ireo olon-kodin'i Israely sy ny Joda avy amin'ny fahababony, hoy Jehovah, dia ampody azy ireo amin'ny tany izay efa nomeko ireo razany aho, ka ho azy ireo izany. Noraketina ny soratra eto 500 taona lasa izay hoe aparitaka manerana izao tontolo izao ny Israelita, nefa iveriny indray amin'ny taniny avy eo, ary ak' izany. Tsy isalasalana fa mahafantatra momba ny ady any afovoany atsinanana na Moyen-Orient ianao. Ireo firenena any afovoany atsinanana tahaka ny Egypta, Syria, Jordanie ary Liban, izany hoe ireo firenena manodidina ny Israely, dia nandray fitaovam-piadiana hamelezana ny Israely ka nahatonga ireo ady any afovoany atsinanana. Ny fahatelo tamin'izany ady any afovoany atsinanana izany dia antsoina amin'ny hoe ady nandritra ny 9 andro na ny guerre de 6 jours, ary tamin'ny taona 770 no nisehoany izany. Izay no fahatelo tamin'ny ady tany afovoany atsinanana. Tamin'ny fotoanan'ny ady nandritra ny 9 andro no nakany nitafika Israelianina ny tany manontolon'ny Israely. Ity ny tanin'ny Israely, ity ny ranomasina maty, ary ity avaratra ity ny ranomasin'ny Galile. Sahala amin'ny antsasaky ny haben'ny tsiranana eo ny haben'io tany io. Talohan'ny ady nandritra ny 9 andro, dia nisy Israelita niditra ao amin'io tany io ka nonona ao. Misy faritra iray izay antsoina hoe West Bank. Ity nonon'ny Jordan. Ny West Bank dia faritra andrefan'ny nonon'ny Jordan, mahazo an'i Jerosalema, sy faritra maro samihafa ny avaratra sy atsimo. I Jordanie no nifehy io toeran'io taloha, ary any avaratra kosa ny Golan Heights izay nofehezin'ny Syria. Egypta kosa no nifehy ny faritra taty atsimo. Ny Palestiniana no nonona teto, niparitaka manerana ity faritra ity ry zareo. Tamin'ny taona 770 anefa, tamin'ny fotoanan'ny ady nandritra ny 9 andro, dia nifeheziny tafika Israelianina io faritra io manontolo hatrany ambany atsimo any amin'ny saiky nosin'ny Sinay, ny faritra manontolo taty andrefan'ny nonon'ny Jordan, ilay faritra antsoina hoe West Bank, ary ny faritry ny avoan'ny Golan avy any avaratra atsinanana. Nalain'izy ireo izany faritra izany manontolo, lasa nampidirina ao amin'ny tanin'ny Israely ireo faritra ireo. Nanjary nifehy izany tany rehetra izany ny Israely. Izany dia nambara ny faminaniana ao amin'ny tenin'Andriamanitra noraketina ao amin'ny Baiboly 500 na 920 taona lasa izay. Raha mijery ny andinin'ny voalohany ianao eto, dia voalaza hoe izao ny teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah. Andriamanitra ny dikany hoe Jehovah sa tsy izany? Tenin'Andriamanitra nolazaina tamin'ny alalan'i Jeremia ireo. Noho izany dia tenin'Andriamanitra ireo teny ao amin'ny Baiboly ireo. 520 taona lasa izay, ny tenin'Andriamanitra dia nilaza fa hisy fotoana iverenan'ny Israelita honiny indray any amin'ny tanin'izy ireo manontolo, ka tanteraka marina tsara mihitsy arak'izay nanoratana azy ireo tenin'ireo. Noho izany, ny hafaran'ilay ady dia nahazon'ny Israely indray ireo tany izay nodon'i Jordanie, Egypta ary Syria. Hitantsika mazava arak'izany fa tanteraka marina tsara mihitsy arak'izay nanoratana azy ireo teny ao amin'ny Baiboly. Manaraka
Andeha isika hijery ny Isaia 1:20. Isaia no boky eo alohan'i Jeremia. Isaia 1:20. Ho vakiako manomboka eo amin'ny andinin'ny 4. Manomboka eo amin'ny andinin'ny 4. Isaia 1:20 andinin'ny 4 ao amin'ny testamenta taloha zany. Atopazo manodidina ny masonao ka jereo, izy rehetra dia mivory ka mankaty aminao. Ireo zanakao lahy dia avy lavitra, ireo zanaky ny Israelita no resahana amin'izany. Ambara eo fa ho tonga avy lavitra ireo zanak'Israely, ary ireo zanakao vavy dia ho sakelehiny, ho trotroina ho entina mody izy ireo. Dia ahita izany ianao ka hanjary ho miramirana, ary ny fonao ho vonton-kafaliana, satria ho entina ho anao ny haren'ny ranomasina, afindra ho anao ny fananan'ireo jentilisa. Jereo izay lazainy eto. 910 taona eo izay no nanoratana ny bokin'i Isaia. Taloha kely ny bokin'i Jeremia no nanoratana azy io. 910 taona lasa izay. Andriamanitra dia nilaza ireo tenin'ny faminanian'ireo tamin'ny alalan'ilay mpaminanina antsoina hoe Isaia. Teto koa Andriamanitra dia naminany hoe ny Israelita, ireo taranak'izy ireo, dia ho tonga avy lavitra ody any amin'ny tanin'izy ireo, ary hitondra ireo zanak'izy ireo lahy sy ireo zanak'izy ireo vavy izy ireo amin'izany. Zavatra anankiray mila fifantohana manokana avy amintsika eto, ny eo amin'ny andinin'ny 15. Dia ahita izany ianao ka hanjary ho miramirana, ary ny fonao ho vonton-kafaliana. Lazaina eo fa rehefa tanteraka izany dia hisy tsika eo amin'ny endriky ny Israelita, ary ny fon'izy ireo ho miramirana. Inona no anton'izany? Satria ho entina ho anao ny haren'ny ranomasina, afindra ho anao ny fananan'ireo jentilisa. Afindra ho anao ny fananan'ireo jentilisa. Ho avy aminao ny fananan'izao tontolo izao. Izay no lazainy. Ity misy trangan-javatra anankiray fantatsika tsara, ataontsika ho ohatra. Nisy ny adiny golfa, ilay ady tany amin'ny oala Persika. Hafahafa fa tamin'ny fotoanan'ny adiny golfa koa dia ireo firenena arabo no nikendry an'i Israely. Nanafika an'i Israely iraka tamin'izany ady izany. Mahagaga nefa fa tamin'izany fotoana izany, dia izao tontolo izao mihitsy no niaran'ny fiantraikan'izany ady izany ara-toe-karena. Mazava loatra fa Etazonia no nitarika, ary nanambatra hery tamin'ny firenena maro tamin'izany ady izany, saingy tamin'ny alalan'izany ady izany kosa no lasa nampanankarena be an'i Israely. Inona no anton'izany? Nitifitra balafomanga skodan'i Israely hatrany Iraka, ka nandrahona malibonta ny Israely. Nandrahona ampiasa fitaovam-piadiana nokleary na hanafika amin'ny vantana. Ary noho Israely nandrahona hatrany toy izany, dia niezaka nampitony ny toetra ra Etazonia ka nanampy an'i Israely, nanome balafomanga patriote, ary Frantsa sy Alemaina ary firenen-kafa maro kosa dia nanome vola be an'i Israely. Ohatra iray ihany izay, kanefa toy izany no niverenany ny haren'izao tontolo izao, ny haren'ny jentilisa any Israely, arak'izay ambara eo amin'io andiny teny io. Manandanja amin'ny lafiny rehetra ara-toe-karena ao amin'ilay tany antsoina hoe Etazonia, Israely. Ohatra, ny Rockefeller Foundation any Etazonia no fikambanana matanjaka indrindra eto amin'izao tontolo izao, ary ny roy ny taranak'i Rockefeller dia avy amin'ny taranaka Israeliana. Ankoatr'izany, misy ihany koa fianakaviana Israeliana maro hafa manan-karembe. Izy ireo no mifery ireo banky sy orinasa lehibe maro. Toy izany ny fivelaran'ny fifandraisan'izy ireo. Na inona mitranga, dia hitantsika mazava tsara fa tena mitombina mihitsy ny havian'ny fotoana ironan'izany harena rehetra izany amin'ny Israely. Voalaza ao amin'ilay andiny teny teo hoe ny haren'ireo jentilisa ho avy aminao. Azontsika antoka fa iseho arak'izay voalaza eto mihitsy izany trangan-javatra izany. Mialoha izany mihitsy dia lazaina eto hoe ho entina ho anao ny haren'ny ranomasina. Raha mijery ianao eto, misy ranomasina telo any Israely. Ity ny ranomasina Mediterane, indraindray antsoina hoe ranomasin-dehibe izy io. Avy eo, anatiny kokoa no misy ny velaran-drano, antsoina hoe ny ranomasina matina ny Mer Morte. Fantatra koa amin'ny hoe ranomasin-tsira izy io. Avy eo raha mandeha mianavaratra ianao, dia misy ny ranomasin'i Galilia any. Tsy tena ranomasina akory izy io fa farihy. Ny ilazana azy ao amin'ny Baiboly anefa dia ny ranomasin'i Galilia.
Misy ireo ranomasina telo ireo ary miavaka tokoa ny anankiray amin'izy ireo. Izany de ny ranomasina maty. Amin'ny faritra iva indrindra amin'ny tany no misy ny ranomasina maty. Amin'ny faritra iva indrindra izy ka mikoriana mankao amin'ny ranomasina maty ny rano, saingy tsy misy faritra ivoahany intsony avy eo. Mikoriana mankao ny rano kanefa malaky mientona rehefa avy eo. Na manao ahoana abetsaky ny rano mikoriana mankao amin'io ranomasina io, de tsy misy faritra ahafahany mivoaka intsony ka lasa mangidy sira be ny rano sisa tavela ao. Io ny rano mangidy sira indrindra eto amin'izao tontolo izao. Raha misy olona miditra ao amin'io ranomasina io ary mitsilantso mihetsika, de hitsikafona izy avy eo. Toy izany ny abetsaky ny sira ao amin'io rano io. Ary rehefa miala ao anaty rano ilay olona de ho rakotra sosin-javatra matevina. Ela be vao voasasa zany. Misy mineraly hafahafa hita ao amin'ny fotaky ny ranomasina maty. Rehefa avahana ary hatsaraina izy io, de azo ampiasaina amin'ny sakafo ary singa sarobidy amin'ny vokatra hafa ihany koa. Karazana mineraly hafa maro no hita ao amin'ny ranomasina maty. Tamin'ny zanakan'Israela de nankany amin'ny ranomasina maty koa. Raha mijery ianao eto de ity zao sarina orinasa mpamokatra magnesium eo amoron-dranomasina maty. Orinasa famokarana sira izy io ary hitanao eo ny cheminée avo de avo. Malaza amin'ny sira ny ranomasina maty nefa raha ny tena marina de vokatra maro isan-karazany no amboarin'ireo orinasa toy izany. Ny fanjakana Israeliana no nanangana sy nampihodina ireny orinasa ireny. Maneho inona ary zany? Izany de maneho amintsika hoe tanteraka araky ny nanoratana azy mihitsy ireo teny eo amin'ny baiboly noraketina nitsoratra 700 taona lasa izay manao hoe hoentina ho anao ny haren'ny ranomasina. Jereo zao ny andinin'ny fahavalo. Andinin'ny fahavalo, vavakio aoriako azafady. Iza moa reto manidina tahaka ny rahona? Ary tahaka ny voromailala ho amin'ireo akaniny? Efa noteneniko anareo teo alohaloha teo hoe oviana moa ny nanoratana ny bokin'i Isaia. Hafiriana tokoa moa zay. 700 taona lasa izay niraketana azy io an-tsoratra. Falazao koa azafady raha fantatrao ny valin'izao fanontaniana izao. Hafiriana izay no namoronana ny fiaramanidina? Tsy fantatrao ve? Hafiriana izay no lasa hatry ny namokarana ny fiaramanidina voalohany? 100 taona eo zay. Raha ny tena izy de 100 taona mahery kely lasa zay. De zay. Jereo indray zao izay lazainy ato amin'ny baiboly. 700 taona lasa izay no nanoratana azy io ary voalaza eo fa rehefa miverina any amin'ny tany niaviany ny Israelita dia anidina toy ny rahona izy ireo ary toy ny voromailala mankao amin'ny akanina. Izay no lazain'ny baiboly. Naniezaka toy inona aza ny olona? Amin'ny fomba ahoana moa no atakaran'ny olona an-tsaina zavatra toy izany 700 taona lasa izay? Na 100 taona mahery fotsiny aza zay. Raha nisy olona niteny hoe tsy ho ela dia anidina eny amin'ny lanitra ny olombelona de mety ho nivalian'ny olona hoe ianao nga adala? Ajanony ihany zany resaka tsy misy dikan'izany. Ahoana koa no ahafahan'ny olona manidina eny amin'ny habakabaka? Tsy heverinao ve hoe hiteny mafy azy toy izany ny olona? Na izany aza 700 taona lasa izay. De nisoratana ao amin'ny baiboly hoe rehefa hiverina any amin'ny tany ny Israelita, rehefa avy niparitaka manerana izao tontolo izao, de anidina izy ireo hiverina. Voalaza fa anidina toy ny rahona mevaheva eny amin'ny habakabaka izy ireo, ary toy ny voromailala manidina. Raha ny tanin'ny Israely no resahana, izy io de voahodidin'ny tany fahavalo ny lafiny telo. Tany fahavalo ny eo amin'ny lafiny telo, ary ny lafiny iray sisa kosa de manamorona ny ranomasina. Mitovy amin'izay koa i Korea Atsimo. Afaka mandeha sambo ianao zao mankaty avy any Japana. Izany mihitsy ny zava-misy ankehitriny saingy tsy vita kosa izany taloha sa tsy izany? Mitovy amin'izany koa Israely. Ny fiaramanidina ihany ny hany lalana ahafahan'ny Israelita miverina mody any an-tany razana. Ny fiaramanidina ihany ny hany lalana hidiranao amin'io tany io. Noho izany, rehefa miverina any amin'ny tany ny Israelita avy amin'izao tontolo izao,
dia amin'ny fiaramanidina daholo no hiavian'izy ireo. Noho izany, raha mijery ireo lahatsoratra an-gazety ireo ianao eto, dia hitantsika ireo lohateny toy ny hoe jiosy efatretsy avy any Rosia no nahazo fahazon-dalana handeha. Ary jereo ange ty iray ty 504,000 tonga nandeha fiaramanidina. Fifindramon'ny jiosy Etiopiana. Etiopiana 504,000 no nitaterina tampoka anabakabaka. Mainty kokoa ny fiodiran'ireo Etiopiana ireo saingy jiosy koa ireo olona ireo. Koa rehefa niverina ny an-tanirazana ireo olona rehetra ireo dia samy nandeha fiaramanidina daholo. Hitako tao amin'ny lahatsoratra an-gazety iray izay koa ny momba ireo jiosy niverina ny an-tanirazana avy any Yemen avaratra sy atsimo. Tsy maintsy mandeha fiaramanidina izany ireo Israelita rehetra mody any amin'ny taniny. Toy izany mazava tsara fa marina izay ambara amin'ny Baiboly eto, sa tsy izany? Ahoana ny eritreritra? Noraketina ny soratra 904 taona lasa izay hoe rehefa ody any an-tanirazana ny Israelita dia hanidina toy ny rahona ary ho toy ny voromailala. Tsy ho nitranga izany raha tsy noho ny tenin'Andriamanitra izay mahita, eny fa nanio avy aza ao anatin'ny indray mpimaso-monja. Noho izany afaka mandray fehin-kevitra isika hoe tenin'Andriamanitra ny Baiboly. Tsy tenin'olona ny Baiboly, tenin'Andriamanitra izay nomeny ny olombelona tamin'ny alalan'ny tsindrimandry ny fanamasina io. Andeha isika izao hijery ny Jeremia 1:30, andininy fahavalo. Andininy fahavalo. Jeremia 1:30, andininy fahavalo. Andininy fahavalo. Jereo, hitondra azy ireo avy any amin'ny tany avaratra ary hanangona azy ireo avy any amin'ny faran'ny tany. Eo amin'izy ireo ny jamba sy ny mandringa, ny vehivavy mitaiza ary izay mihetsi-jaza. Vahoaka marobe no hiaraka hiverina aty. Amin'ny fotoamanina no hiavian'izy ireo ary amin'ny fitalahoany no hitarihako azy ireo. Ampandehaniko eny amoron'ny renirano izy ireo amin'ny lalana mahitsy izay tsy ahatafotohina azy ireo, fa rain'ny Israely ary Efraim ho lamatoako. Jereo izay voalaza eo. Hitondra azy ireo avy any amin'ny tany avaratra. Hitondra azy ireo avy any amin'ny tany avaratra ozy. Efa nasehoko anareo tany aloha. Lahatsoratra an-gazety nivoaka tamin'ny Desambra 5, 2007 izy ity manao hoe jiosy efatretsy no nody rehefa nahazo alalana handeha. Mety ho fantatrao izao. Misy afaka mamaly ve azafady? Inona moa ilay politika nampidirin'i Gorbatchev? Gorbin ny antsoin'ny olona azy Ny perestroika. Nampiditra ny politika ny perestroika izy. Politika am-panavozana izy io nefa olona maro ny tsy nahafantatra hoe ny fandaharan'asa perestroika no tena nahazon'ny jiosy rehetra nonina tany amin'ny firaisana sovietika fa ahafahany verina any Israely. Tsy ela akory taorian'ny nampidira ny politika ny perestroika io dia ny farana ny amin'ny Gorbatchev. Nisoloana ny firaisana sovietika ary nesorina tsy eo amin'ny toerana mahafilo azy i Gorbatchev. Izay no nitranga. Tany am-piandohany, talohan'ny fanafahana dia nisy jiosy 504 nonina tany Rosia. 504. Nanenjika mafy ny Israelita nefa ny Sovietika. Nanomboka nanenjika mafy ny jiosy ny Rosiana. Niantso telefonina tamin'ny sasak'alina izy ireo, nandrahona manao hoe noho ny jiosy no nampitotongana ny fari-piainan'izy ireo. Notorahan'ny Rosiana tamin'ny vato ny varavarankelin'izy ireo ary novakian'izy ireo. Niara ny fandrahonana mafy tokoa ny jiosy. Nefa rehefa nampidirina ny politika ny perestroika dia nanana fanararaotana hodiana ny an-tanirazana daholo izy rehetra. Jereo izay voalaza eto. Tena milaza mihitsy izy hoe jereo, hitondra azy ireo avy any amin'ny tany avaratra. Ankehitriny isika dia afaka mijery amin'ny masontsika ny fisehoan'ireo trangan-javatra ireo araka ny teny tamin'ny faminaniana 500 na 904 taona lasa izay. Marina ny Baiboly noho izany. Miresaka zava-marina ny Baiboly. Tsy amboarany tantara teorika manjavozavo ny foroporonina fotsiny akory izy io. Marina ny Baiboly manontolo manomboka ny fiandohany ka hatramin'ny fiafarany. Ko raha marina ny Baiboly dia tsy resaka tsotsotra fotsiny izany. Olana goavana tokoa izany.
Andeha isika izao hijery ny filazantsarany Lioka toko fahiraika amby roapolo. Ao amin'ny testamenta vaovao zany. Lioka toko fahiraika amby roapolo. Ao amin'ny testamenta vaovao. Ho vakiako manomboka eo amin'ny andininy faharoapolo. Andininy faharoapolo. Fa rehefa mahita ny Jerosalema voahodidina miaramila ianareo, dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky ny fandravana azy. Aoka handositra ho any an-tendrombohitra ireo izay any Jodia, ary ireo izay eo anivon'ny Jerosalema, aoka handositra. Ary aza avela hiditra ao izay any an-tsaha, fa ho andro famaliana izany andro izany, mba tanteraka izay zavatra rehetra voasoratra. Ny andininy fahaefatra amby roapolo izao. Dia ho ringana amin'ny lelan-tsabatra izy ireo, ka ho entina ho babon'ny firenena rehetra, ary Jerosalema ho itsahan'ny jentilisa mandra-pahatanteraka ireo fotoanan'ny jentilisa. Jesosy nilaza ireo tenin'ireo. Teto Jesosy dia naminany momba ny fahalavon'ny Israely izay hitranga taty amin'ny ho avy. Nambarany mialoha fa rehefa ho baboina fanindroany Jerosalema dia ho rava. Hitranga zany satria nandahan'i Jesosy ny Israelita ary nandahan'Andriamanitra. Moa tsy efa nodiniantsika taloha ve zany? Efa nilaza Andriamanitra fa raha mikomy aminy izy ireo, dia inana ny nofon-janaka lahy sy ny zanaka vavin'izy ireo? Aparitaka maneran'izao tontolo izao izy ireo. Hanjary lao ny tanin'izy ireo, ary hanatsoaka sabatra hanenjehana azy ireo izy. Jereo amin'ny Levitikosy toko fahaenina amby roapolo, andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo izay, dia nitranga tokoa arak'izay nolazainy zany. Teto Jesosy dia naminany indray mandeha indray ny momba izay resak'izay, izay hitranga 70 taona eo taty aorian'ny fotoana. Rehefa naminany toy izany izy dia voalaza eto hoe: fa rehefa mahita ny Jerosalema voahodidina miaramila ianareo, dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky ny fandravana azy. Ary avy eo, inona no anjohan'i Jerosalema? Dia ho ringana amin'ny lelan-tsabatra izy ireo, ka ho entina ho babon'ny firenena rehetra, ary Jerosalema ho itsahin'ny jentilisa mandra-pahatanteraka ireo fotoanan'ny jentilisa. Arak'izany ary, inona ny dikan'izay lazaina eto hoe mandra-pahatanteraka ireo fotoanan'ny jentilisa? Ity ny fitotoana fahorian-dehibe. Koa oviana ary nanomboka ny fotoanan'ny jentilisa? Tamin'ny taona 600 BC na talohan'i Kristy tany ho any. Izany dia tamin'ny naharava voalohany an'i Jerosalema. Nisy avy eo ny fandravana fandroany an'i Jerosalema, ary amin'ny ho avy dia ho rava fanotelony izy io. Koa ny fotoanan'ny jentilisa zany dia nanomboka tamin'ny fotoana voalohany naharavan'i Jerosalema. Avy eo, raha oviana zany no hifarana amin'ny fotoanan'ny jentilisa. Eto no hitrangana izany. Eto. Ahoana ny fomba hifaranany? Iara hitranga amin'ny fiverenan'i Jesosy fanindroany zany. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy ary niakatra any an-danitra. Koa rehefa ho avy indray izy dia hifarana amin'ny fotoanan'ny jentilisa. Manomboka amin'izay fotoana izay, mandritra ny arivo taona, dia i Jesosy no hanapaka maneran'izao tontolo izao, manomboka any Jerosalema, ary ho avy indray ny fotoana ho an'ny Israely. Eto izany no hifarana amin'ny fotoanan'ny jentilisa. Ary voalaza eto amin'ny andininy fahaefatra amby roapolo hoe: dia ho ringana amin'ny lelan-tsabatra izy ireo, ka ho entina ho babon'ny firenena rehetra. Ka ho entina ho babon'ny firenena rehetra. Nentina ho babo izy ireo tamin'ny taona 70 AD. Ary Jerosalema ho itsahin'ny jentilisa mandra-pahatanteraka ireo fotoanan'ny jentilisa. Araka nefa nilazaiko tany aloha, ny taona 790 i Jerosalema dia naverina tamin'ny Israely. Naverina tamin'ny Israely Jerosalema. Talohan'izay fotoana izay no tanan'ny Jordania, Transjordania ny antsoina azy tamin'izany, i Jerosalema atsinanana. Anisan'izany ilay tanan-dehibe fahagola izay toerana nisy ny tempoly fahiny elabe. Nalain'ny tafika Israelianina indray nefa Jerosalema tamin'ny 790. Ohatran'ny hoe tamin'izay no nanamarika ny fiafaran'ny vanim-potoanan'ny jentilisa, nefa tsy mbola izany akory no izy. Mamela ianareo hanazava ny antony hoe nahoana. Eo afovoan'ny Jerosalema mihitsy no misy ilay toerana izay nananganan'i Solomonina ny tempoly. Antsoina ihany koa hoe tendrombohitra Ziona izy io.
Teo ny toerana nanorenana ny tempolin'ny Solomonina, nefa misy moske roa naorina eo ankehitriny. Ireo moske roa izay misy eo ankehitriny dia moske Al-Aqsa sy ny moske ny Omar. Nefa amin'ny andro izay aharava tanteraka ireo moske roa ireo sy iorenan'ny tempolin'ny Israely eo indray, dia ho lasan'ny Israely tanteraka io toerana io. Efa mandroso tsara mihitsy ny fiomanana amin'ny ananganana ny tempoly, saingy mbola tsy maintsy ravana aloha ireo moske ireo. Lasan'ny Israely indray Jerosalema manontolo tamin'ny taona 720 ka pirofo izany fa efa manakaiky ny fiafaran'ny vanim-potoanan'ny jentilisa. Misy tsokevitra iray azontsika raisina avy amin'izany. Miverina any amin'ny tany ny Israelita. Inona moa ny dikan'ny fodian'ny Israelita any amin'ny tanirazan'izy ireo? Ny dikan'izany dia efa ho tonga ny fotoana iverenan'i Jesosy Kristy eto amin'izao tontolo izao. Dia ho avy ny fotoana anjakan'i Jesosy, fotoanany fandriam-pahalemana tanteraka rehefa tsy hisy ota intsony. Amin'izay fotoana izay no ifaranan'izao vanim-potoanan'ny ota izao. Noho izany dia trangan-javatra tena faran'izay manan-danja tokoa ny fiverenan'ny Israelita any amin'ny taniny. Tsy resaka tsy misy dikany akory izany. Lasa firenena mahaleo tena Israely, saingy mbola misy Israelita maro miparitaka manerana izao tontolo izao. Tsy fantatro ny tena isan'izy ireo, fa enina tapitra eo ankehitriny ireo jiosy monina any Etazonia, ary mbola maro koa ny monina any Amerika Atsimo. Efa nody ankehitriny ny ankamaroan'ireo izay nonina tany Rosia. Jereo ange izao ny 920 920. Avy eo izy nanao fanoharana tamin'izy ireo hoe jereo ny aviavy sy ireo hazo rehetra. Rehefa hitanareo fa mitsiry ireo, dia hitanareo ary fantatrareo manokana fa efa akaiky ny fahavaratra. Noho izany, ianareo koa rehefa mahita izany zavatra izany mitranga, dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Jereo izay lazainy eo. Nilaza fanoharana momba ny karazana hazo roa Jesosy, ny aviavy etsy andaniny ary ireo hazo rehetra kosa etsy ankilany. Maneho inona ireo? Maneho firenena iray sy firenena maro ireo. Raha milaza izy hoe ireo hazo rehetra, dia ireo firenena rehetra no tondrona amin'izany. Koa raha mandinika ireo firenena eto amin'izao tontolo izao isika, efa ravo izao ny firaisana Sovietika ary ny orina kosa ny vondron'ireo tany mahaleo tena. Any amin'ny faritra izay nantsoina hoe firaisana Sovietika taloha, dia vondrom-paritra miisa 212 no misy ankehitriny. Lasa nisy firenena vaovao maromaro. Talohan'ny ady lehibe faharoa dia nisy firenena 90 teo eo teto amin'izao tontolo izao. Talohan'ny hafaran'ny ady lehibe faharoa izany. Ilay tany misy masoandro tsy milentika mihitsy no niantsoana ny fanjakan-dehibe Britanika taloha. Izay no lazain'ny olona. Satria mantsy nanjaka tamin'ny tany marobe tokoa manerana izao tontolo izao ny Britanika. Ka toy ny hoe namiratra trano tany amin'ny ampahany anankiray farafahakeliny amin'ireo tany nofeheziny ny masoandro. Tamin'ny fiafaran'ny ady lehibe faharoa anefa, dia lasa nahaleo tena ny ankamaroan'ireo firenena manerana izao tontolo izao. Misy firenena 700 mahery ankehitriny eto amin'izao tontolo izao. Voalaza eto amin'ny Baiboly hoe jereo ireo hazo rehetra, rehefa hitanareo fa mitsiry ireo. Izany hoe rehefa averina amin'ny laoniny izy ireo, anankiray amin'ireo hazo ny aviavy. Maneho ny firenen'ny Israely ny aviavy. Hitanareo fa rehefa lasa nahaleo tena Israely izay efa nanjavona 2000 taona lasa izay, dia nanjary nahaleo tena daholo ireo firenen-kafa rehetra maneran'izao tontolo izao. Koa inona ary ny dikan'izany? Andeha ho vakiantsika indray. 9:20. Avy eo izy nanao fanoharana tamin'izy ireo hoe jereo ny aviavy sy ireo hazo rehetra. Rehefa hitanareo fa mitsiry ireo, dia hitanareo ary fantatrareo manokana fa efa akaiky ny fahavaratra. Noho izany, ianareo koa rehefa mahita izany zavatra izany mitranga, dia aoka ho fantatrareo fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy mahafantatra ny Baiboly ny olona ka tsy mahafantatra ny dikany nahalasa mahaleo tena ireo firenena rehetra sy ny nahalasa mahaleo tena ny Israely. Tsy fantatra izy ireo hoe nahoana izany zavatra izany no mitranga, na koa hoe inona no ambadika izany rehetra izany. Tsy mbola nitranga mihitsy izany taloha, fa ankehitriny kosa ireo firenena rehetra maneran'izao tontolo izao dia miantsoantso fahafahana ary mitaky fahaleovantena.
Inona ary ny dikan'izany rehetra izany? Inona ny dikan'ny famerenana amin'ny laoniny an'i Israely? Ny dikany dia hoe akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany ny tantaran'izao tontolo izao. Ny tantaran'izao tontolo izao dia fizotry ireo trangan-javatra hikendrena ny fanorenana ny fanjakan'Andriamanitra. Nilaza Jesosy hoe rehefa mahita izany zavatra izany mitranga ianareo dia aoka ho fantatrareo fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Eritrereto ange anefa izao hoe moa ve ianao vonona nihiditra ny fanjakan'Andriamanitra? Tsy izay olona rehetra akory dia hisokafan'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy hoe mirotsaka anjitrapo ao fotsiny ianao dia manantena no tafiditra ao. Avereno izao azafady. Raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy ny olona iray dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Nilaza mazava tsara mihitsy Jesosy akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, kanefa revo loatra amin'ny zavatra hafa ny olona. Hitantsika mazava tsara eo ambany masontsika fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, sa tsy izany? Na izany aza nefa dia tsy miomana hiditra ao ny olona. Raha tsy ateraky indray ianao dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Andesika hijery ny testamenta taloha. Ezekela 4:30. Aorian'ny Jeremia mihitsy no misy azy a. Ezekela 4:30. Tiako resahina misimisy kely kokoa ny zava-nisy momba toko sy andinina io dia ovakitsika eo avy eo. Raha mijery ianao eto, 513 taona lasa izay rehefa nitarika ny Israelita hankao amin'io tany io Mosesy, dia nomena ny lalàna izy ireo teo amin'ny tendrombohitra Sinay ary nanohy ny diany indray no ny avy eo. Nanohy ny diany izy ireo ary nandalo toerana iray nantsoina hoe Elata. Ary avy eo rehefa tonga teto izy ireo dia nandefa mpitsikilo hankao amin'ny tany Kanana. Nalefa ireo mpitsikilo ary nasaina hisafy tany. Rehefa niveriny ireo mpitsikilo ireo dia nitondra mipepam-boaloboka lehibe dia lehibe tokoa, izay tsy maintsy olona roa no nitondra azy niantona tamin'ny bao. Izany dia maneho fa io tany io izay tondrona ho tany tondra-dronono sy tantely. Io tany Kanana nampanantenana io dia faran'izay nahavokatra tokoa ary tsara be ho an'ny fambolena sy fiompiana. Toerana tena tsara honenana tokoa izy io. Araka ny hitantsika nefa, tamin'ny taona 70 dia niravany Jerosalema. Nanjary lao tanteraka io tany io taorian'izay. Ny anton'izany dia satria tsy avy intsony ny orana taorian'ny taona 70. Mbola toy izany ihany moa mandraka ankehitriny e. Raha mankany Israely ianao amin'izao fotoana izao dia ho hitanao fa avy kely ihany ny orana mandritra ny ririnina, fa tsy misy orana avo kosa mandritra ireo vanim-potoana sisa amin'ny taona, na amin'ny fahavaratra na amin'ny lohataona, tsy avy fotsiny izao ny orana. Noho izany dia nanjary lao tanteraka io tany io nandritra izay 710 taona mahery lasa izay. Rehefa niditra tao amin'ny tany Kanana ny Israelita dia lonaka be io tany io, tondra-dronono sy tantely, ary nitoetra ho toy izany hatrany nandritra ny fotoana nonenan'izy ireo tao. Taorian'ny nandehanan'izy ireo anefa nanjary lao ilay tany. Ankehitriny kosa efa nanomboka miverina any amin'ny tany indray mandeha indray ny Israelita, ka manjary lonaka tanteraka indray ilay tany. Tsy heverinao ve fa mahagaga izany? Lonaka io tany io nandritra ny fotoana nonenan'ny Israelita tany. Nanjary lao anefa ilay izy rehefa lasa izy ireo, ary ankehitriny amin'izy ireo miverina an'izao dia lasa lonaka indray ilay izy. Iza ny mahatonga izany hisy eo? Andesika hamaky ny toko 4:30, manomboka eo amin'ny 1:1. Ary ianao ry zanak'olona, maminania amin'ireo tendrombohitra Israely ka ataovy hoe, ry tendrombohitry ny Israely, mihaino ny tenin'i Jehova. Izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra: noho ny nanaovany fahavalo anareo hoe, ia, efa lasa anay havoana fahagola, dia maminania ka lazao hoe, izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra: noho ny nandravan'izy ireo anareo. Eto, ny izy ireo dia andronany jentilisa, sy ny niteleman'izy ireo anareo avy amin'ny tany manodidina, ka nahatonga anareo ho fananany sisa amin'ireo firenena, ka ianareo dia ataon'ny olona mety ny resaka sady aratsiny.
Noho izany midika izany fa nanjary lao tanteraka ny tanin'ny Israely ary nataon'ny olona ho faneso nambaniana ary nesoina io tany io. Andeha ho dinganitsika ho amin'ny andinin'ny fahafito avy hatrany. Andinin'ny fahafito a. Noho izany dia izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra: izaho efa nanangana tanana ny aninana na hoe ny enatra izy ireo ihany no entin'ireo firenena manodidina anareo. Ankehitriny efa manomboka miverina amin'ny laony ny Israely. Lasa menatra sy sadaikatra ireo firenena manodidina azy. Andinin'ny fahavalo. Fa ianareo kosa ary tendrombohitra Israely dia hisandrahaka sy hahavokatra ho an'ny Israely oloko, fa efa antombotra ny havian'izy ireo. Fa tena ankasitraka anareo ary hitodika ho aminareo dia asaina sy amafazam-boa ianareo. Jereo ary izay voalaza eo. Ny mety ahagaga aza ny tanin'ny Israely izay efa lao tanteraka dia manjary lonaka be indray. Anohy ny fanazavan'izany rehetra izany anio, fa raha tsy mino izay lazaiko ianao dia afaka mitsidika ny Israely mijery manokana ny zava-misy ihany. Raha te hahita manokana izany ianao dia mandehana mitsidika ny Israely ary ento manaraka anao ny Baiboly. Ento eny an-tananao eny ny Baiboly rehefa mijery ireo sahany ianao ange. Any Eoropa dia mandarinina avy any Israely no hohanin'ny olona any Espagne. Miloko mena ary matsiro tokoa ny mandarinina avy any Israely. Misy saha maro feno oliva maniry koa any Israely. Lasa tena faran'izay lonaka ilay tany. Mamboly legioma sy varim-bazaha ny Israeliana. Mahatalanjona tokoa ny fomba fambolen'izy ireo. Efa nahita maso izany avy amin'ny zavatra niainako ny ilazako izany fa taloha izany dia lao tanteraka ny tanin'ny Israely. Tany hay tanteraka tany taloha. Miverina amin'ny laoniny anefa izany ankehitriny rehefa nody any amin'ny tany ny Israelita. Ny andinin'ny faha-efatra amby telopolo izao. Ezekiela 4:4, andininy faha-efatra amby telopolo. Asaina ny tany efa lao, fa tsy ho lao eo imason'ny mpandalo rehetra intsony izy. Dia hiteny izy ireo hoe ity tany efa lao ity dia tonga tahaka ny Saedena. Ary ireo tanan-dehibe efa foana sy lao ary rava dia nasiana manda sady misy mponina. Dia ho fantatr'ireo firenena sisa manodidina anareo fa izaho Jehova no manoro ny indrainy efa rava sy mamboly izay efa foana. Izaho Jehova no niteny izany sady anao izany. Aoka isika eritreritra dikan'izany. 510 taona lasa izay no nanoratana io bokin'i Ezekiely io. Tamin'ny vanim-potoana mitovy amin'ny any Jerosalema no nanoratana azy. Voalaza ao amin'io andinin-teny io fa lao ny tanin'ny Israely. Lazaina koa anefa hoe hanjary ho tahaka ny Saedena io tany izay lao io. Ho tonga sahala amin'ny Saedena izy io. Izany anefa no izy ankehitriny. Ho hitanao izany raha mandeha mijery any ianao. Hazo marobe no nambolena any amin'ireo avoana any. Feno vokatra ireo saha. Tambosary maro no nikarakaraina ka mbola lavitra dia efa renao ny fameroverona. Lasa tany tena faran'izay tsara tarehy tokoa izy io. Ahoana ary no nahatonga izany rehetra izany? Jereo ity izao. Any akaikin'ny ranomasin'i Galili. Raha mandeha mianavaratra avy aty amin'ny ranomasina maty ianao dia ho tonga any amin'ny ranomasin'i Galili. Fa rihin-dranomamy io ranomasin'i Galili io tsy masira akory izy io fa ranomamy. Ny rano avy amin'ny ranomasin'i Galili mamatsy rano anondrahana ny tanin'ny Israely manontolo. Raha manohy mianavaratra ihany ianao avy amin'ny ranomasin'i Galili dia ho tonga ny tendrombohitra Hermona. Hita ao amin'ny Baiboly koa ny momba ny tendrombohitra Hermona. 3,000 metatra eo ambonin'ny haavon'ny ranomasina ny haavon'io tendrombohitra io. Nankany aho tamin'ny volana Aprily ary miakatra tany an-tampon'io tendrombohitra io. Rehefa tonga teo amin'ny ampahan-dalana eo miakatra ny tendrombohitra izahay dia tonga teo amin'ny faritry ny ranomandry ka rakotry ny ranomandry avokoa ny zavadrehetra. Volana Aprily izay. Manomboka eo ka hatrany ambony dia rakotra ranomandry ilay tendrombohitra. Any ambadiky ny tendrombohitra any andafy andrefana any misy any Liban. Any avaratra kosa Siria. Misy miaramila mitoby any ary any koa nanaovan'ny olona fikorisana ny ranomandry. Rehefa nidina ny tendrombohitra izahay dia nahita rin-drano lehibe. Nisy fiara maro nijanona teo ary nisy olona nandeha teny ka narahanay. Hitanay fa hay nitsonika ny ranomandry ka nahatonga ilay rihan-drano lehibe. Nampitolagaga tokoa ny fahitana izany. Jereo areto izao.
Mikoriana midina hatrany amin'ny ranomasin'ny Galily ty rano ty. Tsy afaka nitsidika ilay toerana tena izy satria tsy azo idiran'olon-tsotra any. Hitako tao amin'ny boky iray izay anefa hoe efa nasiana fantsona goavana mampitoy izany amin'ny any an-tendrombohitra any. Goava mety koa ilay fantsona ka azon'ny camion idirana sy ivoahana, ary ny rano avy amin'ny ranomandry dia mikoriana amin'ny alalan'ilay fantsona ary zarazaraina amin'ny tambazotra ny pantsona maro sy paompy anondrahan'ilay tany manontolo. Koa anankehitriny aza, na tsy avy aza ny orana mandavataona dia manindry bokotra fotsiny zareo dia voatondraka ireo sa rehetra. Mifantsitsitra miakatra ny rano ary mirotsaka manondraka ny tany. Dinio ange zany e! Mainy ny faritriny nandritry ny 700 taona. Nytanimy masoandro ny tany ary nisy azota ny tany. Noho izany dia tsy nilaina ny zezika fa rano fotsiny no nilaina. Dia izany no mampiroborobo ny asa fambolena. Rehefa nandalo ireo sahatany zahay dia hitako fa ilay tany manontolo dia rakotry ny pitidrano toy ny rahona vokatry ny fampifantsitsirana amin'ny alalan'ireo fitaovana fanaovana izany. Jereo izay voalaza eto eo amin'ny 5:30. Dia hiteny izy ireo hoe ity tany efa lao ity dia tonga tahaka ny Sahedena, ary ireo tanan-dehibe efa foana silao ary rava dia nasiana manda sady misy mponina. Jereo izay voalaza eto, aza eritreretina manjavozavo fotsiny zany a. Ireo tenin'ireo izay noraketina 504 taona lasa zay a, dia eo ampahatanterahana ankehitriny arak'izay nanoratana azy mihitsy. Andeha hodiniantsika toy izao zany. Nilaza Nietzsche fa maty Andriamanitra ary tsy misy akory. Nefa nge raha zany tokoa no izy dia ho tanteraka marina tsara mihitsy arak'ireo tenin'ireo izay lazaina amin'ny Baiboly ve ny zavatra rehetra? Ahoana ny eritreritrao? Moa ve ho tanteraka arak'izay lazaina eto ao amin'ny Baiboly ireo trangan-javatra ireo? Moa ve tsy noho ireo teny ao amin'ny Baiboly ireo velona, ary noho Andriamanitra izay niten'ireo tenin'ireo velona ihany koa no mahatanteraka marina tsara arak'izay nanoratana azy eto ireo trangan-javatra ireo? Tsy marina ve zany? Moa tsy velona ve Andriamanitra? Velona ireo teny ao amin'ny Baiboly sa tsy zany? Tsy manam-porofo zany ve ny fahatanterahan'ireo tenin'ireo anarivo taona ny aty aoriana nanoratana azy? Raha mijery ianao eto, lazaina eo amin'ny 9:30 hoe dia ho fantatr'ireo firenena sisa manodidina anareo fa izaho Jehova no manorina indray ny efa rava sy mamboly izay efa foana. Avereny zao azafady, izaho Jehova no niteny izany, sady anao izany. Jereo zao, lazaina eo hoe izaho Jehova satria Andriamanitra no niteny ary nilaza izy fa hataony izany. Satria izy niteny hoe sady anao izany, ka izany no mahatanteraka izany ankehitriny. Eritrereto izay, misy Andriamanitra sa tsy zany? Izay ilay resaka eto. Marina sa tsy ireo teny ao amin'ny Baiboly? Izay no tiako ambara. Raha madibadika ireo toko sy andininy rehetra momba izay resaka izay ary hanazava izany rehetra izany aminao aho dia hiteny mandritry ny fotoana maharitra be mihitsy. Nefa na avy amin'izay nivakiantsika hatreto aza dia hitantsika fa tena marina mihitsy ny Baiboly, ary Andriamanitra izay nanambara ireo tenin'ireo dia Andriamanitra velona. Misy dikany namorona an'Andriamanitra izao tontolo izao, ary tamin'ny alalan'ny teniny no nanaovana izany. Izany hoe araky ny lalàna maro no namorona ny zavatra rehetra. Mifehy ny tantarany zanak'olombelona araka ny teniny Andriamanitra. Mazava tsara izay sa tsy zany? Ary indray androany dia tsy maintsy hiaona amin'Andriamanitra ianao. Efa namaky momba izany isika nandritra ny fanazavana teo aloha fa ao amin'ny Apokalipsy 1:20 dia voalaza hoe indro ny taberna kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo amin'izy ireo, ary ireo olony. Andriamanitra mihitsy no hitoetra eo amin'izy ireo, ka ho Andriamanitra izy ireo. Io ny toerana hitoeran'Andriamanitra miaraka amin'ny olombelona, hanondroana ilay tontolon'ny fitiavana mandrakizay izany. Indray androany, ny olon-drehetra tsirairay avy dia tsy maintsy hiaona amin'Andriamanitra. Ary rehefa mihaona aminy ianao, na zany resaka fitsarana, na zany resaka fiainana mandrakizay ho anao,
na ny ray na ny ray, na tianao na tsy tianao, na tsy tianao azy zany de tsy maintsy mijoro eo anatrehan'Andriamanitra ianao ary tsaraina raha tsy niaina ny famonjena ny fanahinao. Raha teraka indray kosa nefa ny fanahinao de eo amin'Andriamanitra amin'ny kafaliana lehibe tokoa ianao ary amin'ny feno hasambarana sy fankasitrahana. Zany no tanjon'ny olona zay teraka sy miaina eto amin'izao tontolo izao. Tsy hoe miaina fotsiny isika de maty ary zay koa ny farany. Tsy zava-poana toy izany akory ny fiainana. Andeha isika izao hijery ny Ezekiela 7:30. 7:30 andininy voalohany. Tao amiko ny tanan'i Jehova ary ny fanahin'i Jehova nitondrany hanivoaka, de napetrany teo anivon'ny lohasaha ary feno taolana izany. De nitondra nandehandeha teny amin'ireo izy, ary indreo be de be tokoa ny teny amin'ilay lohasaha midadasika, ary tena maina de maina ireo. Ary hoy izy tamiko: ry zanak'olona, moa mety ho velona ve reto taolany reto? De namaly aho hoe: Tompo Andriamanitra, ianao no mahalala. De hoy indray izy tamiko: maminany amin'reto taolany reto ka ataovy amin'izy ireo hoe: ry taola maina, mihaino ny tenin'i Jehova. Izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra amin'reto taolany reto: tena asiako fofinaina tokoa ianareo ka ho velona, asiako ozatra ianareo ary ampaniriako nofo, horakofako hoditra ianareo ary asiako fofinaina ao anatinareo de ho velona ianareo, ary ho fantatrareo fa izany Jehova. De naminany aho arak'izay efa nandidiana ahy, ary noho ny naminany aho de nisy feo, ary tampoka teo nisy feon'ny karaodraoka, de nifanatony ireo taolana. Samy nanatona ny taolana namany avy. Rehefa nijery aho de indro tokoa fa naniry ozatra sy nofo izy ireo, ary nandrakotra azy ireo ny hoditra, saingy tsy mbola nisy fofinaina tao amin'izy ireo. De hoy koa izy tamiko: maminany amin'ny fofinaina, maminany ry zanak'olona ka lazao amin'ny fofinaina hoe: izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra, manatoana avy amin'ny rivotra efatra ary fofinaina, ka tsotsofo ireo ny vonoin'ireo mba ho velona. De naminany arak'izay efa nandidiny ahy, ary nidirany fofinaina ireo ka velona, de nijoro tamin'ny tongony ireo, tafika tena lehibe tsy misy toy izany. De hoy izy tamiko: ry zanak'olona, ireo taolan'ireo de inona ireo taolan'ireo? Inona ireo taolana maina tany an-dohasaha ireo? Rehefa nasiana fofinaina izy ireo de nitsangana. Inona nefa ireo taolan'ireo? Izy ireo de ny taranak'Israely manontolo. Ny taranak'Israely manontolo izy ireo. Miteny tokoa izy ireo hoe: maina ny taolanay, levona ny fanantenanay, ary fongotra zahay izao. Koa maminany ary lazao amin'izy ireo hoe: izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra: indro ry oloko, anokatra ny fasanareo aho, ary ampiakariko avy amin'ny fasanareo ianareo, ka hoentiko ho any amin'ny tanin'ny Israely. Jereo izay voalaza eo. Amin'izao andro izao de misy olona maro manao toriteny momba ny Ezekiela 7:30, ary azavain'izy ireo zany hoe ny fanahin'ny olona mitsangana amin'ny maty rehefa nahazo fahasoavana. Mazava loatra fa mety manan'izay dikany ara-panahizay koa io, nefa tsy izay akory ny resahan'ireo tenin'ireo eto. Nandritra ny 2000 taona no niparitahan'ny Israelita nanerana izao tontolo izao, fa tsy nanana tany azy manokana izy ireo. Toy ny taolana maina izy ireo tamin'izany toerana nisy azy ireo zany. Mody anefa izy ireo ankehitriny ary naorina indray ny tanin'izy ireo sy ny firenen'izy ireo. Izay no resahan'io eo. Mazava be hoe nilazaina amin'izany de niverenan'ny Israely toy izay, sa tsy izany? Moa tsy mazava miharihary ve hoe izay no mitranga ankehitriny? Olana lehibe tokoa anefa izany. Ny antony maha olana lehibe tokoa izany de satria misy dikany amin'ny lafiny maro isan-karazany ny fidin'ny Israely any amin'ny tanin'izy ireo. Midika izany fa manakaiky ny fiverenan'i Jesosy. Midika izany fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ary midika koa izany fa akaiky ny faran'izao tontolo izao. Misy olana iray lehibe hafa tokony hodinihina koa anefa eto. Ao anatin'ny lamina nataon'Andriamanitra ny hoe rehefa miverina amin'ny laona ny tanin'ny Israely, dia angonon'Andriamanitra ny olon-drehetra manerana izao tontolo izao. Ireo rehetra izay tsy nateraka indray, angonony daholo izy ireo ary hotsarainy. Izay ny lamina nataony. Anisan'ny lamina nataony ny itsaran'ireo olona ireo.
Andeha sika hijery ny Apokalipsy toko voalohany. Apokalipsy toko voalohany andininy fahatelo. Andeha raha tsika mamaky ary. Sambatra izay mamaky sy ireo izay mihaino ny tenin'ity faminaniana ity, ka mitandrina ireo zavatra izay nosoratana ato anatiny, fa hantombotra ny fotoana. Aoka isika handray fitahiana io ary. Ianao hoe tsy te handray fitahiana? Tokony hahitsy ianao sady izany. Rehefa miresaka momba ny fitahiana nefa ny olona dia matetika ny resaka finonom-poana no eritreretan'izy ireo izany. Sahala amin'ireny hoe nitsikiny ny vintana tamin'ny loka ireny. Lazain'ny olona hoe nahazo fitahiana izy ireo satria ela velona, maro anaka, salama, ary manana zavatra hafa maro toy izany. Tsy misy dikany anefa ny fitahiana toy izany. Inona no anton'izany? Milaza ny Baiboly hoe 70 taona no andron'ny taonanay, ary raha tahiny matanjaka dia 80 taona, nefa ny fireharehan'izy ireo dia fahasasarana sy zava-poana. Fisasarana tanteraka ny fiainan'ny olona iray manontolo, alahelo, fanahiana, fahasahiranan-tsaina ary hatezerana. Zara raha mahavita miatrika ny fiainany toy izany izy, ary rehefa lasa manjoko izy ka manakaiky ny fahafatesana, dia hoy izy hoe tsy misy dikany ny fiainana, zava-poana daholo. Tsy manan-kery ny olona eo anatrehan'ny fahafatesana, ka tsy maintsy milavolefona amin'izany. Izany ny fiainana. Eritrereto izay a. Inona ary ny fitahiana amin'ny fiainana izany karazana fiainana izany? Inona ny dikan'ny fahazoana vola be sy ny fanjariana ho mpanankarena? Inona ny dikan'ny fianarana be sy fanjariana ho manam-pahaizana? Karazana fitahiana inona izany? Haharitra firiana izany? Tena misy anefa ny fitahiana marina, ka aoka isika hanao izay aharaisana izany. Jereo izay lazainy eto. Sambatra izay mamaky sy ireo izay mihaino ny tenin'ity faminaniana ity, ka mitandrina ireo zavatra izay nosoratana ato anatiny, fa hantombotra ny fotoana. Jereo io izao. Manao izao karazan-javatra rehetra izao ny olona mba handraisana fitahiana, nefa misy lalana tena tsotra tokoa eto. Fomba iray tena mora tokoa. Lazaina hoe sambatra izay mamaky sy ireo izay mihaino ny tenin'ity faminaniana ity. Lazaina eo fa sambatra na koa hoe tahiana ireo izay mamaky sy ireo izay mihaino, ka aoka ary sika handraizany fitahiana izany anio. Miangavy aza amaivanina izany resaka izany. Zavatra tena marina izany. Tena afaka mandray fitahiana mihitsy ianao. Sarotra azo be ny bokin'ny Apokalipsy. Sarotra be izy io ka ataon'ny olona izay tsy amakiana azy, ary na tena mamaky azy ihany aza ny olona, dia tsy tena mahazo akory izay lazainy. Na izany aza. Maro kokoa ireo fandikanana atao momba ny bokin'ny Apokalipsy raha oharina amin'ireo boky hafa ao amin'ny Baiboly. Mandritra izany anefa dia mahatsikaiky indrindra ireny fandikana ireny. Na izany aza, misy lakile hamahana ny bokin'ny Apokalipsy. Misy lakile hamahana azy io sahala amin'ireny karazana ruban sy tonina fotsiny amin'ny kafana kitapo mora foana tsy misy olan'ireny. Andeha isika hiverina amin'ny Apokalipsy toko 15. Toko 15 ho vakiako manomboka eo amin'ny andininy voalohany. Ary hitako teo an-tanana ankavanan'ilay nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana ny horonan-boky iray voasoratra tao anatiny sy teo ivohony, voapetaka mafy tamin'ny tombo-kase 7. Avy eo nahita anjely mahery nanambara tamin'ny feo mafy hoe iza no mendrika hanokatra ny horonan-boky sy hamary io tombo-kaseny? Mamelahy ianao hanazava io toko sy andininy io hanohizantsika ny fotoana. Zavatra hitany tamin'ny fahitana, tamin'ny fanambarany ireo. Nipetraka toy izao Andriamanitra teo amin'ny seza fiandrianany any an-danitra, ary nisy horonan-boky teny amin'ny tanany havanana, ary tsy fantatro izay voasoratra ao amin'ilay horonan-boky fa rakotra soratra ilay izy tao anatiny sy tao ambadika. Nohidiana tamin'ny tombo-kase 7 anefa io horonan-boky io, mba tsy hisy mihitsy afaka hanokatra azy. Izay ny asan'Andriamanitra. Ny andininy fahatelo izao. Ary tsy nisy na iray aza tany an-danitra, na tetỳ an-tany, na tany ambanin'ny tany, na hasokatra ny horonan-boky na nahajery azy. Izany no nampitomany mafy azy satria tsy nisy na iray aza hita mendrika hanokatra sy hamaky ilay horonan-boky na hijery azy. Tany amin'ny nosy Patmosy no naharaisan'ny apôstôly Jaona io fanambarana io.
Hitany toy ny hoe tena nitranga mihitsy ireo zavatra ireo, ary tsy nisy na iray aza afaka nanokatra ilay horonam-boky na nahafantatra izay tao anatiny ka nitomany mafy John. Avy eo anefa nisy anankiray tamin'ireo izay teo akaikin'Andriamanitra. Nefa niteny tamiko ny anankiray tamin'ireo zokiolona hoe aza mitomany. Jereo, liona avy amin'ny fokony Joda dia nisolofon'i Davida no efa naharesy ka hanokatra ny horonam-boky sy hamary eo tombo-kaseny 7. Dia nijery aho ary indro teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ireo zava-mananaina 4 ary teo afovoan'ireo zokiolona nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavoana na nantandroka 7 sy maso 7. Dia ireo fanahy 7n'Andriamanitra nirahana ankany amin'ny tany rehetra. Dia tonga izy ary nandray ny horonam-boky teo an-tanana ankavanan'ilay nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana. Tonga teo alohan'Andriamanitra iray Jesosy ary naka ny horonam-boky. Nalain'ilay horonam-boky. Ary rehefa nandray ny horonam-boky izy, ireo zava-mananaina 4 sy ireo zokiolona 420 dia niankohoka teo anatrehan'ny zanak'ondry, ny tsirairay avy samy nanana harpa sy vilia volamena lalinaty feno titikazo manitra izay vavaka ataon'ireo olo-masina. Ary nihira vaovao izy ireo manao hoe mendrika haka ny horonam-boky ianao ary hamary eo tombo-kaseny, fa ny vonoana ianao ary efa nanavotra anay ho an'Andriamanitra tamin'ny ranao avy amin'ny foko sy ny fiteny ary ny vahoaka sy ny firenena rehetra, ary efa nanao anay ho mpanjaka sy mpisorona ho an'Andriamanitsika ka hanjaka ambonin'ny tany izahay. Rehefa nandray ny horonam-boky Jesosy amin'ny mahazanak'ondry azy dia nihira tamin'ny feo mafy ireo zokiolona sy ireo zava-mananaina 4 izay teo. Izany hoe nideran'Andriamanitra izy ireo. Ny 120 zao. Avy eo aho nijery ary nandre ny feon'ireo anjely marobe manodidina ny seza fiandrianana, ireo zava-mananaina ary ireo zokiolona, ary ny isan'izy ireo dia iray alina indray alina ary an-tapitrisany. Avy eo ireo anjely marobe any an-danitra dia niara-nanomboka ny hira. Niara-nihira daholo izy rehetra. Rehefa nanomboka niara-nihira ireo zokiolona 420 sy ireo zava-mananaina, dia nanomboka nihira tamin'ny feo mafy koa ireo anjely rehetra. 12. Ny zanak'ondry izay nivonoana dia mendrika handray hery sy harena sy fahendrena sy tanjaka sy haja sy voninahitra ary saotra. Ary ny zavaboary rehetra izay any an-danitra sy ety ambonin'ny tany sy any ambanin'ny tany, na izay any an-dranomasina sy ireo rehetra izay ao anatiny, dia reko samy nanao hoe ho azy izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry anie ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fahefana mandrakizay. Jereo izay voalaza eo. Ary ny zavaboary rehetra izay any an-danitra sy ety ambonin'ny tany sy any ambanin'ny tany na izay any an-dranomasina. Nihira daholo ireo zavaboary rehetra teto amin'izao tontolo izao. Inona ary ny dikan'izany? Hira inona no azo nitrondra any an-dranomasina natao? Hira inona no ataon'ireo voromanidina eny amin'ny habakabaka? Hira inona no mety ho nataon'izao tontolo rehetra izao? Mety heritreritra ianao hoe miteniteny foana izay milaza fa ny hira daholo izao rehetra izao. Nefa misy koa amin'ny Baiboly andiniteny izay milaza fa ny hira ireo kintana. Misy piano ry ambony ry a. Raha tendrenao io piano io dia hira na tsy mananaina aza. Raha mihira ny koralina dia manaraka ny feon'ny piano. Misy zava-maneno lehibe lavitra mihitsy noho io piano io anefa. Fantatro marina izany. Izao tontolo rehetra izao na ny univers izany zava-maneno izany. Araka nefa nolazaiko taloha nandritra ny fanazavana iray hafa dia mihodina amin'ny tena ny tany mandritra ny fandehanany amin'ny lalana fizorany ary niteraka feo mafy be ny fanaovan'izany. Izaho efa tena nandre ny feon'ny tany mihodina. Ray mandeha izay aho nandeha tany amin'ny Curtis Machine Company izay any Greenbelt, Maryland, tsy lavitra ny Washington DC any États-Unis misy azy. Orinasa mpanamboatra zana-bolana izy io. Nisy mpahay kintana efa nandeha sambon-danitra tany ambony tany, tany ivelan'ny atmosferan'ny tany izany, nidrakitra ny feo nataon'ny tany mihodina mitezana, ka navelan'ilay orinasa ho henon'ny mpitsidika izany horonan-peo izany. Nankany aho izany ary nandre ny feon'ny tany rehefa mihodina. Rehefa mitendry piano ianao a, dia misy karazana marito mikapoka ny tady ao anatiny ao, ary samy hafa ny feo vokarin'izany tady tsirairay avy izany. Misy feo ataon'ny tany rehefa mihodina izy.
Misy feo ataony marsa rehefa miodina izy, ary ireo kintana rehetra eo amin'ny voalakite dia manao feo samihafa maro isan-karazany rehefa miodina. Misy ny feo izay ataon'izy ireo rehefa miodina manaraka ny lalana fiodinana izy ireo, ary rehefa miodina mitezana ihany koa. Arak'izany dia samy manao feo azy manokana avy ny tsirairay arakaraka ny toerana misy azy. Mino aho fa izany dia feo tsara lavitra ary feo mahatalanjona kokoa noho ny feo amin'ny piano. Tsy isalasalana noho izany fa avy amin'ny fijerin'Andriamanitra dia tsy diso ny filazana hoe mihira foana ny tontolo voajanahary. Rehefa nandray ny horonam-boky mihidy teo anatrehan'Andriamanitra Jesosy zanak'Andriamanitra, ireo zavaboary rehetra any an-danitra, ireo zokiolona 420, ireo zava-mananaina ary ireo anjely dia nihira. Nihira ny zavaboary rehetra satria mantsy trangan-javatra tena lehibe dia lehibe tokoa izany. Nihira izy ireo satria trangan-javatra tena miavaka tokoa izany. Inona daholo ary izany? Ao amin'ny Genesis 1:20 dia hitantsika fa nisy olona nomen'Andriamanitra ny fahefana manapaka eo amin'ny tontolo izay noforonina. Iza moa no nomeny izany? Moa tsy Adama ve no nomeny izany? Nomeny any Adama izany sa tsy izany? Nariany Adama nefa izany noho ny avy eo. Nariany Adama ny fahefa-manapaka teto amin'izao tontolo izao. Ary iza no naka izany? Iza ary? Moa ny devoly ve? Natolotra ny devoly izao tontolo izao ka lasa an'ny devoly. Noho izany rehefa tonga indray Jesosy, ilay Adama faharoa, izany dia mba hakany indray izao tontolo izao izay natolotry Adama ny devoly. Inona ary io horonam-boky izay teny an-tanana ankavanan'Andriamanitra io e? Io horonam-boky nihidy io nisy ny antsipiriany nanolorana izao tontolo izao ho an'ny devoly. Satria izy io nisy ny antsipiriany izany, dia Jesosy no hamaky ireo tombo-kase tsirairay avy eo amin'ny horonam-boky, hijery ny antsipiriany, hanefa ny sarany amin'ny devoly, ary haka indray izao tontolo izao. Izay no dikan'izany. Arak'izany izao tontolo izao izay teo ambany fahefan'ny devoly dia averina amin'Andriamanitra. Andriamanitra Jesosy sa tsy izany? Izay no antony nahatonga ireo zokiolona 420, ireo zava-mananaina, ireo anjely marobe, olona ary zavaboary rehetra hihira mafy fatratra ery. Tena faran'izay mafy sy fatratra ery izao ny hira nohirain'izy ireo. Andeha isika hijery ny Romanina 5:9. Romanina 5:7-7. Romanina 5:7-7. Ao amin'ny testamenta vaovao izany. 7:7. Fa ny antenain'ny zavaboary fatratra dia ny fiandrasana ny fampisehoan'ireo zanak'Andriamanitra. Fa ny zavaboary dia nampanekena ny zavapoana, nefa tsy noho ny sitrapony, fa noho izy izay nampanaiky azy amin'ny fanantenana. Satria ny zavaboary mihitsy koa dia ahafahana amin'ny fanandevozan'ny fahalovana ho amin'ny fahafahana be voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Fa fantatsika fa ny zavaboary manontolo dia miara-mitoloky sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandraka ankehitriny. Jereo izay lazaina eto ary. Ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo rehetra izao no tondrona amin'ny hoe zavaboary eto. Mitoloky sy mijaly ny zavaboary rehetra. Inona no dikan'izany? Mialoha ny zavaboary, mantsina, ary izay matanjaka ihany no tafavoaka velona. Alaivo sary an-tsaina hoe misy safeny voninkazo tsara tarehy saingy misy hika miantso vonjy avy eo ambanin'ireny voninkazo ireny. Raha mijery akaiky ianao dia ahita hoe misy bibilava misambotra sahona ary mitelina izany. Izay ilay feo mitaraina. Rehefa manisy hanomborona ao amin'ny tranomborona eo ambany tafontrano ny olona mba hamandrihana ilay vorona, dia mandre ilay vorona maneno rehefa azo ilay izy ka mihevitra ilay olona fa mihiry ilay vorona. Raha ny marina anefa dia mitomany ilay vorona. Mitomany ilay vorona satria voasambotra. Mahafinaritra ny sofina ny feon'ilay vorona ka mankafy mihaino izany ny olona. Feo fitarainana ihany koa anefa izany. Rehefa mahita akoho kely mikika eo an-tokotany ianao dia mahafatifaty ery ny fijery azy ary mahate ho tia. Nefa raha mivalambatra maty eo ilay izy dia tena tsy zakan'ny maso jerena akory.
Rehefa mihintsana ny ravikazo dia mialoha ary mamoaka fofona. Lasa maloto tokoa ny rano eto amin'izao tontolo izao ankehitriny noho ny fahaloton'ny tontolo iainana. Mitaraina ary marary avokoa ny zavaboary rehetra. Inona ny anton'izany? Mitaraina ny zavaboary, nefa inona ny antony? Eo ambany fifehezan'ny devoly ny zavaboary rehetra, ka izany no mampitoreo azy rehetra. Nefa amin'izao zavaboary rehetra mitoreo sy mijaly izao, dia misy zavatra andrasana izy ireo fatratra. Misy zavatra andrasana. Inona nefa izany zavatra andrasana izany? Jereo izay lazaina eto. 9:5. Fa ny antenain'ny zavaboary fatratra dia ny fiandrasana ny fampisehoan'ireo zanak'Andriamanitra. Ny zavaboary rehetra dia miandry ny fanehoan'ireo zanak'Andriamanitra. Noho izany, araka ny efa nozavaiko nandritry ny fotoana faharoa tamin'izao fandaharana izao, teo amin'ny tantara, anisan'izany izao fotoana ankehitriny iainantsika izao, Andriamanitra dia namboly vo iray. Izany vo izany dia ny zanan'lahy tokana. Ary ny tantara dia fizotry ny fahaterahan'ny zanaka maro amin'ny alalany, izany hoe amin'ny alalan'i Jesosy. Noho izany, raha voafeno ny isan'ireo zanak'ireo dia afahana ny zavaboary rehetra eto amin'izao tontolo izao. Afahana daholo ny zavaboary. Izay no andrasan'ny zavaboary rehetra. Izay no lazaina io andiny teny eto io. Andeha ho vakiantsika indray ary izany. 9:7. Fa ny antenain'ny zavaboary fatratra dia ny fiandrasana ny fampisehoan'ireo zanak'Andriamanitra. 9:20 zao. Satria ny zavaboary mihitsy koa dia ahafahana amin'ny fanandevozan'ny fahalovana ho amin'ny fahafahana be voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Rehefa feno ny isan'ireo zanak'Andriamanitra, ireo olona teraka indray, ireo olona vovony tsy fanahy, dia ho tsaraina izao tontolo izao. Rehefa ho avy indray Jesosy dia averina amin'ny laon'ny tanteraka izao tontolo izao. Horavana ny ozona ary anjavona avokoa ireo zavatra rehetra loso mamofona. Izay no andrasan'ny zavaboary rehetra. Koa ny fahatanteran'izany rehetra izany dia mifandray amin'ny fahafenoan'ny isan'ny olom-bovonjy sy ny fiverenan'i Jesosy. Andeha isika hiverina amin'ny Apokalipsy 5. Araka ny nolazaiko tany aloha, rehefa ho avy izao tontolo izao izay natolotra ny devoly Jesosy, dia hanokatra ilay horonam-boky izy. Rehefa mamaky ny tombo-kase tsirairay avy izy ary hanokatra ny horonam-boky, dia hanefa ny sarany amin'ny devoly. Efaina ny sarany. Efaina amin'ny devoly ny sarany. Dia haka indray izao tontolo izao Jesosy. Mamela ianao anontany anao. Rehefa manefa ny sarany amin'ny devoly Andriamanitra, inona ary izany sarany izany? Izany sarany izany dia ny fitsarana. Koa rehefa ho vakiana tsirairay ireo tombo-kase, dia hanomboka hitranga ny fitsarana izao tontolo izao. Izay no dikan'izany. Apokalipsy 5:1. 5:1. Ary nahita rehefa nivahan'ny zanak'ondry ny anankiray tamin'ireo tombo-kase 7, ary reko ny anankiray tamin'ireo zava-manan'aina 4 tahaka ny kotroka, nanao hoe, avy, jereo, dia nijery aka indro nisy soavaly fotsy. Nanana tsipika ilay nitaingina azy, ary nisy satro-boninahitra nomena azy, dia lasa nivoaka izy, ka naharesy sady mbola haharesy. Eto Jesosy ilay zanak'ondry dia naka ny horonam-boky, nanokatra ny anankiray tamin'ireo tombo-kase. Nisy anankiray nitaingina soavaly fotsy ny potra, ary nisy tsipika teny aminy. Fitaovam-piadiana nampiasaina fahiny ny tsipika. Nanana tsipika io anankiray io, dia voalaza ve hoe lasa nivoaka izy ka naharesy sady mbola haharesy. Koa io lehilahy mitaingina soavaly fotsy io ary izao no lohahevitry ny fandiniana ataontsika. Izy io dia ny Antikristy. Ivoaka handresy ary mbola handresy koa izy io, nefa tsy aombona izany aza. Aka tahaka an'i Jesosy io lehilahy mitaingina soavaly fotsy io, satria Jesosy koa dia ho avy mitaingina soavaly fotsy. Noho izany, ny tombo-kase voalohany, jereo aty azafady, ny fitotoana amin'ny fahorian-dehibe, raha oviana no hanombohan'izany, amin'ny fahatongavan'ilay Antikristy no hanombohan'izany. Hanomboka izany rehefa hisy eo ilay Antikristy.
Ny tombo-kase faharoa zao. Andininy fahatelo. Rehefa novahany ny tombo-kase faharoa dia reko ny zava-mananaina faharoa ny teny hoe havia, jereo. Ny soavaly ray hafa mena midorehitra kosa nivoaka, ary ilay iray izay nitaingina azy dia navela hanaisotra ny fandriampahalemana amin'ny tany mba hifamonoan'ny olona, ary nomena sabatra lehibe izy. Miresaka ady io andininy io. Novakiana ny tombo-kase faharoa, ary naseho ny sarany izay efaina ka inona ary zany sarany zany? Ady. Tsy fantatsika ny isa marina, fa mandritra ny fitotoanan'ny fahorian-dehibe dia 2/7 eto amin'izao tontolo izao eo no faty. Isy ady mahatsiravina hipoaka. Izay no sarany efaina ny devoly. Ny tombo-kase fahatelo indray zao. Andininy fahadimy. Rehefa novahany ny tombo-kase fahatelo dia reko ny zava-mananaina fahatelo ny teny hoe havia, jereo. Dia nijery ka indro ny soavaly mainty, ary izay nitaingina azy dia nitondra mizana teny an-tanany. Ary nahareo eo teo afovoan'ireo zava-mananaina efatra ny teny hoe denaria iray ny varim-bazaha fefany, ary denaria iray ny orza 7/efany. Mosary no resahany eo. Mosary. Vola be mihitsy zany iray denaria zany. Lazaina eo anefa fa izany no vidin'ny varim-bazaha fefany, ary ny orza 7/efany. Kisy mosary lehibe hitranga mandritry ny fahorian-dehibe. Tsy ahavidy sakafo ny olona na amin'ny vola be aza. Dia isy koa ny horohorontany. Tsy haiko hoe fantatrao ve ny hamaroan'ny horohorontany miseho eto amin'izao tontolo izao? Fa olona marobe no mahaton'ny horohorontany isan-taona. Ireny horohorontany ireny mazana dia miseho any Amerika Atsimo, manaraka ny morontsiraky ny ranomasimbe Pasifika, hatrany ambony hatrany amin'ny morontsiraka andrefany Etazonia, hatrany Alaska. Miseho manerana ny Japon koa izy ireny, ary midina mianatsimo hatrany amin'ny tany be ny Chine. Miseho aty amin'ny Oseany Indiana izy ireny, any amin'ny toerana tahaka ny Turquie, Iran, Grèce ary ny faritry Ukraine. Mbola marobe hatrany ireo horohorontany miseho, ary mbola maro hatrany koa ireo matin'izany horohorontany izany. Araka ny efa nohazavaiko tamin'ny fampianarana voalohany, rehefa miboiboika ao ny rihitra volkano ao ambanin'ny tany ao ka mipoaka ety ivelany avy eo, dia izay no atao hoe fipoahan'ny volkano, ary mety hampiovitrovotra ny tany izany fipoahana izany. Misy antony maro hafa koa, indrindra fa nihetsika ireo sosom-bato ao amin'ny hoditry ny tany. Tsy dia mahazatra loatra izany fa mifandray amin'ny rihitr'afo mitsonika sy ny fiforonan'ny entona maro ao ambanin'ny hoditry ny tany. Mbola hitohy hatrany izany trangan-javatra izany mandritra ny fotoanan'ny fahorian-dehibe. Ankoatr'izany, hiaratsy be mihitsy ny fon'ny olona. Efa lasa ratsy ny olona, nefa ny fony dia vao mainka ho ratsy indrindra. Ari amin'ny ho avy dia mety hisy tranga maro mahatsiravina na eo amin'ireo olona eo amin'ny firenena iray ihany aza. Dia miamahalana ny sakafo ka lasa tena sarotra dia sarotra ny fiainana. Ratsy hatrany ny fon'ny olona, ary izay no lalana izoran'ny olona eto amin'izao tontolo izao ankehitriny. Mifandray amin'ny fitsaran'izao tontolo izao daholo anefa izany lafin-javatra rehetra izany. Andesika hijery ny Apokalipsy 7:10. Apokalipsy 7:10. Hovakiako manomboka eo amin'ny andininy voalohany. Ary avy eo dia nitsangana teo ambonin'ny fasikin'ny ranomasina, ary hitako nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina, nanana loha 7 sy tandroka 10, ary teo amin'ireo tandrony nisy diadema 10, ary teo amin'ny lohany dia anarana fitenenany ratsy. Misy zavatra somary mahazendana hitantsika eto. Nisy zavaboary niakatra avy eo amin'ny ranomasina, ary bibidia izany. Nanana vatana iray nisy loha 7 izy io, ary nanana tandroka 10. Lazaina eo fa niakatra io bibidia hafahafa io. Andeha ho tohizintsika ny famakiana amin'ny Baiboly ahitantsika hoe inona ary io bibidia io. Ary ilay bibidia izay hitako dia toy ny leoparda. Atambatreto daholo ireo ampahamatahotra indrindra amin'ireo biby ireo. Ireo tongony toy ny tongotry ny orsa, lava hobe ny orsa, ny hohony mampatahotra indrindra amin'ny orsa, ary ny vavany toy ny vavan'ny liona. Hafahafa ny vavany toy ny vavan'ny liona. Ilay dragona nanome azy ny heriny
ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. I Satana io dragona io. Entina anehoana ny Satana io bibidia io. Maneho an'ny Satana izy ary tonga miaraka amin'ny fahefan'ny Satana. Ary hitako ny anankiray tamin'ireo lohany izay toa maratra efa ho faty, nefa sitrany ihany ilay feriny saiky nahafaty azy, de gaga izao tontolo izao manontolo ka nanaraka ilay bibidia. Maka tahaka an'i Jesosy zany io bibidia io. Maty Jesosy nefa nitsangana tamin'ny maty telo andro taorian'izay. Arak'izany de hiteny ilay bibidia hoe jereo fa izany Kristy. Izy anefa no antikristy. Ny antikristy tsy tena bibidia ara-baky tena akory izy io, olona izy io. Izy no antikristy. Avy eo lazaina eo amin'ny andinin'ny fahaefatra hoe de niankohoka teo anoloan'ilay dragona izay nanome fahefana ho an'ilay bibidia ireo, ary niankohoka teo anoloan'ilay bibidia koa niteny hoe iza no tahaka ny bibidia, iza no mahay miady aminy, de nomena vava miteny zavatra miopampana sy fitenenan-dratsy izy, ary nomena fahefana mba hiasa 12 volana. Amin'ireo olona teraka nandritry ny tantara, io olona io de hiteny amin'ny fomba maharesy lahatra indrindra. Hiteny toy izany izy ka anjary anaraka azy ny olona rehetra. Ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao. Andinin'ny fahaenina. Ary nanokatra ny vavany hiteny ratsy an'Andriamanitra izy, de ny hiteny ratsy ny anarany, ny taberna keliny, ary ireo mitoetra any an-danitra. Navela hiady tamin'ireo olo-masina izy ka haresy azy ireo. Jereo izay lazaina eto. Ary nomena fahefana tamin'ireo foko, ireo foko rehetra, ireo mponina rehetra eto amin'izao tontolo izao zany, fiteny ary firenena rehetra izy. Ireo firenena rehetra eto amin'izao tontolo izao zany. Tanapaka eto amin'izao tontolo izao izy. Rehefa tonga izay fotoana izay, de governemanta tokana no hifehy izao tontolo izao. Ahorona ny federasionn'ireo firenena eto amin'izao tontolo izao, federasionna eto amin'izao tontolo izao. Zany hoe samy anana ny governemanta ny firenena tsirairay avy, fa governemanta iray an'izao tontolo izao no hitarika azy ireo, ary izy no ho filoha. Izary zany olona zany. Andesika hijery ny Daniela 7 ao amin'ny testamenta taloha. Aorian'ny Ezekela misy ny Daniela izay efa nivakiantsika tany aloha. Daniela 7. Daniela 7. Ho vakiako manomboka eo amin'ny andinin'ny 15. Andinin'ny 15. Izaho Daniela nalahelo tao amin'ny fanahako, tao amin'ny tenako, ary nampitebiteby ahy ilay fahitan'ny lohako. Nanatona ny anankiray tamin'ireo nijoro teo ary nanontany azy ny marina n'izany rehetra izany, de nambarany tamiko ary nampahafantariny ihany hevitra izany zavatra izany. Ireo bibidia lehibe efatra ireo de mpanjaka efatra. Nahita bibidia efatra Daniela, ary ireo bibidia efatra ireo de maneho mpanjaka efatra. Olona izy ireo, mpanjaka efatra. Andinin'ny 17. Ireo bibidia lehibe efatra ireo de mpanjaka efatra izay hitsangana avy amin'ny tany. Nefa ireo olo-masiny avy indrindra no ahazo ny fanjakana, ary hanana ny fanjakana mandrakizay. Eny, mandrakizay. Ary tiako ho fantarina ny marina ny amin'ilay bibidia fahaefatra. Ilay bibidia izay hita amin'ny Apokalipsy 7:17 no bibidia fahaefatra. Bibidia fahaefatra. Ary tiako ho fantarina ny marina ny amin'ilay bibidia fahaefatra, izay hafa noho izy rehetra, sady mahatahotra indrindra mizato nifiny vy sy hohony varahana, izay sady nihinana, nanotahota, ary ny sisa tsy laniny no hososen'ny tongony, ary ny amin'ireo tandroka folo teo andohany. Efa namaky momba ireo tandroka folo ireo sika tetsy aloha, sa tsy zany? Sy ny anankiray koa izay nipoitra, ka nisy 3 niongotra teo anoloany, de ilay tandroka nanana maso sy vava izay namoaka teny miopampana, ary lehibe kokoa noho ireo namany ny fijery azy. Mbola nijery ihany ary zany tandroka izany de nanoto ireo olo-masina ka naharesy azy ireo, mandra-piavin'ilay efa nisy hatrizay, ka nomena rariny ireo olo-masiny avy indrindra, ary tonga ny fotoana nahazoan'ireo olo-masina ny fanjakana. Izao no nolazainy.
ilay bibidia fahaefatra dia fanjakana fahaefatra eto ambonin'ny tany. Mpanjaka efatra ireo bibidia efatra, ary lazaina eo fa ny bibidia fahaefatra dia fanjakana fahaefatra eto an-tany. Izay ho hafa noho ireo fanjakana hafa rehetra, sady amiravirany tamin'ny manontolo, anosihosy sy hanorotoro azy. Jereo izao ny andiny teny manaraka: ireo tandroka folo dia mpanjaka folo izay hitsangana avy amin'izany fanjakana izany. Aleo hatreo aloha ny vakiantsika, everiko fa ilana fanazavana izany. Jereo ange izao hoe rehefa rafy Jerosalema tokotokony ho tamin'ny taona 600 BC natalohan'i Kristy, dia tamin'izany no niandohan'ny vanim-potoanan'ny Jentilisa, sa tsy izany moa? Mitohy ny vanim-potoanan'ny Jentilisa mandra-pahatongan'i Jesosy indray. Milaza izany fa nanomboka tamin'ny andohan'ny vanim-potoanan'ny Jentilisa dia mpanjaka efatra, fanjakan-dehibe efatra no hanapaka izao tontolo izao. I Babilôna ny voalohany amin'ireo. Babilôna any amin'ny faritra misy an'i Iraka ankehitriny nisy an'i Babilôna. Iraka izay voasingotra tamin'ny adin'ny Golf. Iraka nisy an'i Babilôna fahagola. I Bagdad renivohitr'i Iraka no nisy ny tanan-dehiben'i Babilôna tamin'izany. Avy any no nifehezan'ny mpanjaka iray nantsoina hoe Nebokadnezara ny tontolo rehetra fantatra tamin'izany fotoana izany. Ny tontolo rehetra fantatra. Izy io no berceau-n'ny sivilizasiona. Nandresy ny faritra rehetra iny izy, ary resy koa Jerosalema. Vokatra izany dia nentina ho babo tamin'ny Babilôna ny Israelita. I Persa kosa no fanjakan-dehibe faharoa. I Persa. I Iran ankehitriny izany nitsangana ary nandrava ny Babilôna Kirosy mpanjakan'ny Persa. Persa naka ny fanjakana ary nifehy ireo firenena rehetra izay teo ambany fanapahan'i Babilôna. Izay ny bibidia faharoa. I Grèce no bibidia fahatelo, teo ambany fanapahan'i Aleksandra lehibe. Niady tamin'ny Persa nandritra ny fotoana naharitra i Aleksandra lehibe, ka nandresy noho ny farany, dia lasa nanjaka teo amin'ireo faritra rehetra tamin'izany fotoana izany izy. Nentin'i Aleksandra ny tafiny ary niady izy teny an-dalana hatrany Inde, saingy azon'aretina izy ka maty. Filôzofy Aleksandra maty teo amin'ny fahatelo amby telopolo taona ny anefa izy, ka nizara ho fanjakana telo ny fanjakan-dehiben'ny Grika. Lasa ny Roma ny anankiray tamin'izany fanjakana telo izany. I Roma ny fanjakana fahaefatra. Nanaraka rafitra politika nifantoka tamin'ny antenimieran-doholona i Jules César tamin'ny Roma. Nanofana loholona telo izy ka anisan'izany i Pompei, nefa maty avy eo. Ireo mpitarika roalahy hafa ka niraisin'i Jules César ny fahefana tany Roma. Nisy namono anefa izy noho ny taty aoriana. Taoriany namonoany ny olona azy dia ny zanakalahy izay natsangana no nanjaka. Hitantsika eo amin'ny Baiboly hoe i César Auguste ny teo amin'ny fitondrana tamin'ny andron'i Jesosy. Hitantsika eo amin'ny Luka toko faharoa fa tamin'ny nanjakan'i César Auguste no nahaterahan'i Jesosy. I Roma izany ny fanjakana fahaefatra. Avy eo Roma dia nitafihy ny fanjakan-dehibe Ottoman saingy tsy rava. Hitsangana indray any Eoropa i Roma fahagola. Izay ny fitsanganan'i Roma. Hitsangana indray i Roma fahagola. Hitantsika eo amin'ny Daniela toko faharoa fa nanonofo momba ny sarivongana iray lehibe ny mpanjaka. Vita tamin'ny volamena voadio ny lohany, ary maneho amin'ny Babilôna. Maneho amin'ny Persa ny tratrany sy ireo sandrony roa, i Grèce ny kibony sy ireo feny, ary i Roma ireo tongony roa. Avy eo, ery amin'ny fototr'ilay sarivongana dia misy rantsan-tongotra folo. Manana tongotra roa sy rantsan-tongotra folo ilay sarivongana. Maneho firenena folo ireo rantsan-tongotra folo ireo. Hitambatra ho firenena iray ireo firenena folo ireo. Tanteraka eo ambany masontsika mihitsy ankehitriny ireo teny izay noraketina 2,000, 500 sy 2,000 ary 3,000 taona lasa ireo. Sahala amin'ny fiaran-dalam-by izay mizotra moramora manatona ny fitodiany farany, ny tantara koa dia mizotra eny ihany mihazakazaka manatona ny farany diany. Amin'izao sika miaina amin'izao vanim-potoana ny ankehitriny izao, inona ary ny olana fototra tokony hatrehintsika e? Manam-porofo mantsy ireo zavatra rehetra ireo fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra.
mba hidirana ny fanjakan'Andriamanitra nefa dia mila manana ny traikefa nahaterahana indray ianao, ny traikefa taminah voavonjy ny fanahinao. Mamelà ianareo angataka anareo rehetra ary hanondrika ny lohanareo. Misy fanontaniana apetrako aminareo tsirairay avy, ary miangavy aho valio ao amin'ny feon'ny fieritreretanao ao zany na inona mety ho lazain'ny hafa. Move ianao efa niaina ny fahaterahana indray tamin'ny alalan'ny fahatsapana ny fahamarinana ao an'ireo teny eo amin'ny Baiboly? Raha mbola tsy niaina izany ianao dia tsy afaka miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Izay anefa ny resaka atrehintsika mandritra izao fanazavana izao, ka antenaiko ny mba ampifantohanao ny fonao manontolo amin'ny fiainoana izany teny izany. Misaotranao zahay. Tsy mahalala zahay ary votsasaina kanefa mivavaka mba hitarihanao anay hahatsapa ny fahamarinana ny teninao eo ampamakiana izany. Ampahitsiana tokoa ny hitoriana ny teninao. Tompo, miangavy zahay, tsinjovy izany zavatra ataonay izany ary tario amin'ny alalan'ny fanahy masina zahay mba hampisokatra ny varavaran'ny fon'ireo izay miaino ka haharaisan'izy ireo ny feonao ao am-pony ao. Mivavaka izahay mba hitarihanao ny fotoana iarahanay ary mivavaka amin'ny anaranao zahay. Amen.